Faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka tapana tatakasy ny tenako androany isika dia ndirizirizika indray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mazatra trano moa dia famitena vaovao no ataontsika eto amin'ny atao tagasy ka ho fitinina amintsika amin'izany ny ako ny fanenena ireo rehetra izay mandrafitra ny gouvernement antsay Christian amin'ity gouvernement vaovao izay miaradia amin'ny andro rajoelina ity mbola ao anatin'ny famitena vaovao hatrany ny savorivory izay misy amin'ny Samy TGV izay misedra olana kely any amin'ny faritany any eo ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny General Lilson ary amaranantsika azy ny eo amin'ny lafitsifatripahalemana amin'ny ankazobe iny hatrany fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambany vidéo-ntsika ity mafana mandravina ny rehetra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo azadino ihany koa milike ny vidéo-ntsika ary azadino toraka zany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tao matagazy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary nanao fanambarana General Lilson ary miantso zanaka Sofia rehetra mba hifankatia nilaza moa izy tamin'izany fa ity taona ity izy dia taona hametrahana fandinihana lalina hampandrosoana any faritra Sofia izany hoe taona ny fifanampiana fifamelana fifankatiavana ary ihany koa fifampienona ho izy hatrany izany dia mba hitsinjovana manokana ny hoavin'ny faritra Sofia iray manontolo fantatra hatrany moa hoy General Lilson fa iseniko izy izay SST dia isan'ny mpitsikira mavaivay ny tenako mila nareo aho ary vonina hiariasa aminareo satria lalina ny fitsikirana fa indrindra ny tena ilaiko anareo dia nisosikevitra marobe avy aminareo hitarika fampandrosoana ho an'ity faritra Sofia malalantsika ity ho izy hatrany marihiko etona fa tsy manana olana mihitsy aho amin'ny seniko izy ary hametraka ohatra amintsika zanaka Sofia fa raha ny tenako sy mese Sorsen izay fantatsika ny anarana hoe Senkoezy no afaka hifandray na dia ao anatin'ny fitsikerana sy fanomezana sosikevitra aza dia mino aho fa tsy hisy zanaky ny faritra Sofia tsy ho afaka hiaradia intsony ka noho izany dia miantso isika rehetra ny tenako mifankatiava isika rehetra fa io adilantsika io ihany no misakana an'ity fampandrosoana ny faritra Sofia ity hoy hatrany General Lilson de Roland izay gouverneur ny faritra Sofia iny raha nilaza ny heviny izay ny any amin'ny faritra Sofia iny fa ny any amin'ny faritry Ambatoboeny kosa dia misy fifanjevona eo amin'ny Samy TGV fantatra kehitriny fa mizara roa ny mpitarika ny toko TGV any amin'ny distrikty Ambatoboeny iny samy milaza tokony toko volomboasary avokoa izy ireo ny andaniny izay tarihiny Benoît Samuelson di Soavy fa ny ankilany kosa izay tarihiny député Amperinasa Jean Fernand tamin'ny sabosy 13 janoary 2024 dia nidina tao Ambatoboeny ny secrétaire national ny toko TGV Mahajanga tsy iza moa izany fa i député nina ary nilaza mpahabe maso tamin'ireo mpikambana TGV izay nanaraka ny député Jeannot Fernand fa ity solombavam-bahoaka ity no filoha mpitarika ny toko TGV ao Ambatoboeny fa efa tsy soavy intsony ny ankilany anefa nanao famirem-bahoaka ihany koa ananambara ny tanjany sy ny heriny koa i Benoît Samuelson izay filohan'ny TGV Ambatoboeny izay voalaza fa noesorina na mbola tsy tapitra ny fitompitondrany ary nilaza fa izy ireo no tena TGV miaraka amin'ny loko volomboasary izay tariny filoha Andriamatoa Andrindrina Rajoelina amin'izao fotoana izao araka izany ara dia miha manakaiky ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna ka manomboka ny adiady politika any an-tanàna samy te hazo toerana avokoa ary ny fanohanana fitondram-panjakana mijoro sy fiarahana aminy no hieveriny mpanao politika hahamora ny fahazoana seza hanika ifandrombahana sy hiadivana ny loko volomboasary any Ambatoboeny amin'izao fotoana izao araka ny feo-heno manko dia ahiana hifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy roa ireto ka noho izany dia ho ity eo amin'izay izay tena mamim-bahoaka sy izay tena matanjaka rehefa vita ny fifidianana an'izay solombavam-bahoaka izay any Ambatoboeny any any faritra Sofia iny noho ny ratsin-dalana izay mihazo an'iny RN32 iny dia mitaraina ny vahoaka izay mampiasa ny lalam-pirenena iny ary tsy maintsy midina mandeha tongotra ny mpandeha noho ny ratsin-dalana rehefa eny an-dalana eny tsy maintsy mampidina ireo mpandeha ny mpamily noho ny ratsin-dalana satria iara mahita fa tena ratsy dia ratsy ny lalana amin'izao fotoana ny fahavaratra izao amin'iny RN32 izay makany Befandriana avaratra iny misafotra tsy lena tahaka ny ireo mpandeha izay tsy manana imperméable na parapluie ary mamakivaky mandeha tongotra an'iny lalana iny mandrapaha hatongavana amin'ny toerana izay afahana miakatra indray ao anatin'ny fiara ireo mpandeha ka noho izany ara dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hijerenkaiky an'ity lalana izay mampitaraina ny vahoaka amin'iny faritra Befandriana iny amin'izao fotoana izao resaka tsy fandriam-pahalemana ndray any amin'iny ankazobe iny izay nafana dia nafana tatoato zay ny fanafiana amin'ny tampiadina ary hitantsika fa nisy ben'ny tanàna izay namony eny mihitsy vokatra izany fanafian-dahalo izay ka noho izany dia niditra antsehatra avetsandry ny mpitandro filaminana izay nandoro ireo tanàna fonena-dahalo amin'iny ankazobe iny toerana mbola tsy nandalovako ilay toerana nisy fanafiana amin'ny tampiadina izay namoizana ny ainy ben'ny tanàna iny araka izany ara dia efa mandry sy mihena ny tany tsy fandriam-pahalemana amin'ireo tanàna izay efa nandalovako hoy hatrany Colonel Faneva raha nitondra ny fanazavany taorian'ny trangany seho tao amin'ny commune Andranomiely district ankazobe iny nisy avetrany moa nihetsika nataon'ny gendarmerie-pirenena taorian'ny tranga iny ka noho izany nisy ny savahao natao ka tamin'izay no nahitana henomby mbola tsy lany dahalo iray sy mpampiatrano azy izay voasambotra ary
ny nodorana ny tanàna nisy azy ireo. Mitohy araka izany ny ezaka ataon'ny zandarmerie-pirenena sy ireo mpitandro filaminana mba hahatonga an'iny faritra iny mba handro fahalemana sy mba hialana amin'ny tebiteby izay mahazo ny voaka miaina amin'iny faritra iny amin'izao fotoana izao. Hajanontsika hatreo alohany amin'iny fanemaranantsika azy dia ndao ara horesantsika ny fitsanganany gouvernemanta vaovao izay miaraka amin'ny premier ministre Saint Christian sy ireo rehetra mandrafitra an'izany gouvernemanta izany. Tao anatin'ny andro vitsivitsy zay isika dia niandry fatratra an'ireo rehetra izay mety handrafitra any gouvernemanta izay miaraka amin'ny andriamatoa premier ministre Saint Christian ka fantatra fa tamin'ny 4 janoary 2024 dia iny fa tonga ilainy andrasan'ny be sy ny maro hatry ny ela izay. Araky ny fantatra dia miisa 17 izy ireo izay manatevana an'izany fitantanana ny gouvernemanta miaraka amin'ny andriamatoa Saint Christian izany. Tao anatin'izany dia misy ireo efa ministra no tavaverina amin'ny toerany, misy ihany koa no nifindra toerana hafa, eo ihany koa ny ministra izay vaovao voatendry tamin'ity raharaha resaka ministra manatevana ny gouvernemanta ny Saint Christian ity. Ka ireto avy izy ireo: eo amin'ny ministra toe-karena sy ny teti-bola Rindra Rasombelo Rabarnarson, ao ministra ny fitsarana indray dia Landitiana Randriamanantena Soa, ministra ny folo alindahy général de division Sahavelo Lala Delphin, ministra ny raharaha-mbahiny Rasata Rafaravavitafika, ministra ny serasera sy ny fifandraisana ary ny kolotsaina Augustin Andriamasinoro, Augustin Andriamanoro, ministra ny polisy-pirenena miadidy ny filaminana anatiny CGP Rakotoarmanana Harlala, ministra ny fambolena sy fiompiana Ratojarjona Rakotoarsolo sy Zelin, ministra ny ponina Haingo Elizety Fomendraza, ministra ny fanabeazam-pirenena Sahondra Harlala Marie Michel, ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiantifika Razaferson Andriamanantena, ministra ny asa sy ny lalana sosialy Razakabona Hanitra, ministra ny fanajarana ny tany Naina Andriantsitohaina, ministra ny atitany Tokely Justin, ministra ny angovo sy akoranafo Olivier Jean Baptiste, ministra ny fampianarana teknika sy fampifanana arakasa Lalatina Rakotondrazafy, ary ministra ny posta sy fifandraisan-davitra Razafindramalo Tahina, ministra ny varotra sy ny fampiroboroboana industria Edgar Razafindravahy, ministra ny fizahantany Joel Randriamandranto, ministra ny fahasalamam-bahoaka Zely Randriamanantany, ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Resamp Haja, ministra ny asa vaventy Ndriamy Haja Liva, ministra ny rano Ravokatra Fadiny Arivo, ministra ny fitaterana Ramonjavelo Valérie, ministra ny harenan-kibony-tany Rakotomalala Herinandraina Olivier, ministra ny jony sy ny toe-karena manga Mahatanty Paubert, ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Ilovainjafy Max Fontaine, sekretera mpanjakana medidy gendarmeria Rakotondrazaka Andry. Ka izay sy zay ireo rehetra izay mandrafitra an'ity gouvernemanta izay miaraka amin'ny premier ministre Saint Christian ity mandritra ny ity enimbolana voalohany ity. Ka noho izany dia faly miarahaba an'izy ireo rehetra ireo mba havita soa ny asany izay andrasany voaka malagasy rehetra amin'izy ireo izay avy ety amin'ny Moatagasy. Araka nefa nilazaiko teo ihany moa dia maro amin'ireo ministra teo aloha no tavaverina ministra tamin'ity indray mitoraka ity. Toa Andry Lalatina Rakotondrazafy zao dia fantatsika tsara fa ministra ny tany amin'ny resaka ny serasera sy fandraisan-davitra ary ny kolotsaina izy raha teo amin'ny fitondrana teo aloha, fa tamin'ity kosa izy dia nifindra toerana fa mbola ao anatin'izany ministra zany ihany fa lasa ministra ny fampianarana teknika sy fampifanana arakasa. Ka noho izany ara dia maro mo ireo zay feo miely eto sy eroa fa hoe nahoana i madame Lalatina no mbola tafiditra ao anatin'ny ministra ihany. Tsotra ny valiny dia hoy zay avy ety Moatagasy matoa i madame Lalatina izay efa tsy niala tao anatin'izany ministra zany mihitsy tao anatin'ny 5 taona lasa, dia mbola izy ihany koa no voatendry ao anatin'izany ministra izany amin'ity 5 taona manaraka ity na koa anatin'ity enimbolana voalohany ity dia midika izany fa nahavita ny asa izay nandrasany ireo mpiara-miasa aminy izy ary nahavita ny asa izay nandrasany andriamatoa Andry Rajoelina taminy izy indrindra fa andriamatoa Saint Christian izay lehiben'izy ireo ao anatin'ity resaka ministra ity dia izay antony zay no nahatonga ny madame Lalatina izao mbola tafipetraka amin'ny mahatoerana maha-ministra azy izay, satria efa nilaza mazava tsara moa andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fa olona izay afaka miara-miasa amiko sy manana trakefa ary atokisako ireo ihany no afaka iarahako miasa hoy izy hatrany fa tsy afaka aho iara-iasa amin'olona izay tsy manana trakefa sy tsy atokisako. Ka mazava be izany fa i madame Lalatina dia isany nahavita azy ary isany olona tena natokisany ireo rehetra mpiara-miasa taminy nandritra ny fitondrana 5 taona lasa iny. Ka noho izany dia zao izy voatendry ministra izao indray. Ka izay avy ety Moatagasy dia miarahaba ny madame Lalatina izay tavaverina amin'ny toerana maha-ministra azy izao. Fa indry kely fotsiny eo amin'ny toerana ministra ny resaka tanora sy ny fantanjahantena dia tsy voatendry ministra intsony andriamatoa Tinika Roberto izay fantatsika tsara fa ministra ihany koa izy teo aloha fa mety misy antony manokana no tsy nahavoatendry azy ho ministra indray tamin'ity enimbolana voalohany gouvernemanta Saint Christian ity. Ka izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy ny amaranako ity video antsika ity ka manasitsika rehetra hanao komantaira amban'ity video ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa hilike ny video antsika
ary manasitsika tanandroatrany iabony misaina mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany misisy tagny atavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa. Azamianaty